Tratra valopolo kosa ireo mpianatra teo anivon'ny sekoly ambony IFJ Paramed no nahazo ny mari-pahaizana BTS. Omaly ataondro ary no nanatanterahana ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireto mpianatra ireto teny lazaina teny nanatanterahana ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ity andiany fanasina ity. Andiany fanasina io no anarana nitsalonan'ireo mpianatra misy valopolo izay vao avy nahazo ny mari-pahaizana BTS teo anivon'ny sekoly ambony IFJ. Omaly no natolotra amin'ny fomba ofisialy ary navoaka ireto mpianatra ireto tetsy amin'ny espace zany tetsy lazaina. Famoahana ny andian'ireo mpianatra antsoina hoe fanasina zany izy io mahatonga ny anarana moa nataona hoe fanasina dia satria izy ireo zany no natao fanasina tany mihitsy dia nivoaka androany izy zany misy ny nahazo ny licence, nisy ny nahazo masters, nisy ny nahazo ny BTS. Valopolo ny totarin'izy io nivoaka tamina filière informatique, industriel, génie civil, agro. Androany ihany koa nanambarany amin'ny fomba ofisialy zany tamin'ny mpianatra sy indray mandeha mpianatra ny fahazahoanay ny arrêté d'ouverture hatramin'ny taona fadimy tamin'ny lalam-pifanina misy eto aminay zany. Ireo ankizy ireo moa dia misy ny mbola hanao ny fianarany, misy kosa ny janona treo izy zany ary misy ireo efa miasa moa izay ny akapiatsahany izy ireo dia efa niasa daholo amin'izao fotoana. Sekoly ambony IFJ aloha tena mampiavaka azy dia eo ny lalam-pifanana izay misy betsaka angamba ny teko anisan'ny betsaka indrindra raha eto Madagasikara. Sekoly ambony IFJ koa dia manana an'ireo mpampiofana izany hoe mpampianatra sy ireo tompon'andraikitra izay mikarakara an'ireo mpianatra ireo mba ho tafita soamatsara. Tena mampiavaka anay koa moa dia izay manana ny slogan hoe ny antsika ny adimafy vitany IFJ ianao dia tsy maintsy mpandresy PTP ny zavatra fonosina izay zavatra iray ary izahay koa dia efa nanantona akaiky bebe kokoa ny vahoaka satria dia eo amin'ny ville mihitsy izay zao raha ny samy université angamba zao eto Madagasikara ny anay ville indrindra izay teo amin'ny Behoririka moa zany IFJ Paramed. Manana safidy roa ny mpianatra vao nahazo diplôma ireto hoy ny talehan'ny sekoly, na izy ireo mbola hanohy ny fianarany na kosa hiditra avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa. Nampanantena ary ny eo anivon'ny sekoly IFJ fa dia ho azon'izy ireo afaka ray volana eo ny diplôman'izy ireo avy amin'ny ministera.